aty amin'ny faritra atsimo andrefana no hitondrany ny fandaharananao ny faritra atsimo andrefana izay avy nanamarika tamin'ny fomba makotroka ny nahatafidirany ny gadona sapiky eo amin'ny vakoky ny UNESCO. Fanamarihana izay ny farombonana izy io ary saika ny Madagasikara ray manontolo nitododona ka aty atsimo mba hankalaza izany. Tao anatin'ny fankalazana dia azo lazaina fa tena vorovahoaka i Toliara renivohitry ny faritra atsimo andrefana. Tao anatin'izany no nanana ny anjara mahavitrika mba hametrahana ny lamina ny polisy pireneny. Heverina fa anisany andraikitra lehibe ny antsorohany nandritry ny lanonan'iny ny fandrindrana ny fifamoivoizana, ny fitandrona ny filaminana, ny fandaminana amin'ny lafiny rehetra anisany nandray anjara ny polisy pireneny. Ho arantsika ato anatin'ny fandaharana ny lamina napetraka, ny fomba nampiarana azy, ny vokatra azo tao anatin'ny izany fandaminana rehetra izany. Io no votoatin'ny fandarantsika. Miaraba antsika ampijery ny televiziona malagasy anasananao ny fandaharana. Tsy mandrefana no misy atsika Toliara tsy miroro tia fety ny ololefa natretsika amin'izao fotoana izao dia fanamarihana ny atao hoe nahatafiditra ny tsapiky ao anatin'ny vakoky iraisam-pireneny kolotsaina iraisam-pireneny nataony UNESCO nanahoana ny atrehana any événement goavana ho an'ny polisy pireneny. Eto aloha dia manaroatra misaotra ny fitondram-panjakana ny nanokana fety lehibe natao taty aminay. Iny moa zany ny ataontsika hoe fanapahan-kevitry ny UNESCO nahazo an'iny tsika dia sorana fitondram-panjakana safidy anay ny atry anay iny mafimafy any mafimafy ary tsy mandry andro tsy mandry lalana mandiniky ahoana satria fahafahambaraka raha sanatsika mikorotana tsy mandeha mifandehany mifety zay ny safidina toetolana. Nisy ny fandaminana tato anatinay ny voro matetika zany zay sampandrarana ny atrehana ny filaminana. Ny farany tratra tamin'ireo mpiasa borao dia nirotsaka ny tsaratra daholo. Nanampy le mahazatra antsika hoe taria amin'ny komisaria centraly Betania taria Fito ny asa daholo. Teo koa zany ny fiaraha-miasa amin'ny ao anatin'ny force de défense et de sécurité tsy azo ialana ary eto dia manamafy fa matotra dia matotra ny fiaraha-miasa anay telo tota hatramin'izao. Nalamina zay tokony izy ary angamba nareo nahatsikaritra fa nisy fotoana zay lavalava ny alohan'le tenana fa mbola tsisy hoe voatafika amin'ny tary isan'izao ny taty fa nilamina na dia eo ara ny hamaroan'ny olona tonga teto ary tsy olona fa manam-pahefana bebe tonga teto fa narindrana le izy ny rakofana ny tanàna manontolo na ny ataontsika hoe toa raha ataontsika hoe faritra na reny vohiparitany be sikolokosa betsaka eto fa zara raha nisy lozaky famoiza nefa ny fatintakitso ny fiara vahiny ny sikoloposina teto ny fiara nefa eto raha teo fa mbola tsisy aloha hatreto ny lozaky famoiza na dia hoe faran'izay kely mbola voatazona hatramin'izao. Midika zany zay fa tsy nataonay ho zavatra maivamaivana ny fandraisana an'ity festival tsapiky ity fandraisany hoe raharahanay zay tsy mandrefana aloha dia ankoatra zay moa raharahan'ny pirenena koa le izy tsika
sy analala baraka tsy araiky tompony tsapike tsy araiky tompony tsapika io anomba tompone saokomba tompone ambadikagny tompone atsika iaby tompone anampotagna ya ayatagna ya tato anatin'ity faritadinao ty no nandraisana ty lanonana lehibe tsapika itya nanahoana ny fandaminana ary nanahoana ny atrehina azy milamina aloha zany rehetra zany tsy tongatonga ho azy tsy tongatonga ho azy fa vokatry ny fandaminana araky le teneniko teo ireo mpitandro filaminana rehetra na gendarme zay na polisy zay na miaramila zay ka ny fandaminana zay de nirindra araky zay tokony ho izy tsy mora ny mandray anio raha jerena le vahiny tonga eto ny manam-pahefana tonga eto de sempotra zahay zany rehetra zany ane matoa napetraky eto de handamina an'izay mizahana zany mba ho afapo na le vahoaka eto zay miorganiser an'le festival io na le vahiny avy any hijery any festival io amin'ny ankapobeny de lamina aloha zany fa nandaminana an'izay de nisy fitsinjarana asa voalohany zahay ato amin'ny commissariat central de fifamoivoizana ny filaminana amin'ny ankapobeny satria tsy tafala zahay am'izay filaminana zay eto tampotanana ny tuliara zany de namafisana zay filaminana zay fa filaminana zay de resaka patrouille sy renseignement zay le teneniko hoe fiarahamiasa amin'le vahoaka any fotony zay renseignement zay no hamafisina mba hahatonga le fety hizotra araky n'izay tokony ho izy ireo mpitandro filaminana namany zareo amin'ny moreg de manao zay tandrify azy koa zay tandrify azy koa amin'ny fandaminana le zay fety zay misy patrouille mixte zay atao zay mpitandro filaminana reo de misy zay fifandrandrana zay renseignement zay koa zany tovy le asa fa ny tsinjarainy mba hamora azy satria intsanjarainy mba mora zaka zay zany le tsy fitsinjarana asa natao mba hahatonga le festival tsapiky hizotra araky zay nieretreretra anazy hatreto aloha zany de milamina ny fandaminana rehetra eo daholo polisy eny akanja daholo zay indrindra tsy tafaly eny le polisy satria ny asan'ny polisy ane de mpandrindra sy indrindra amin'ny andro événement sahala am'izao ny polisy ny voalohany tokony ho hity mba hahatonga le fandriam-pahalemana hilamina efa manomboka sepitra tuliara zany amin'ny fifamoivoizana ny akamaroany zay tena hita amin'ny fanaretsaka eto zany de miposiposy cycloposy tazany enoeny koa ny sarety hoentina omby manahoana ny fomba hijerena sy fehezana ny circulation zay mba hisy fandaminana araky zay voa teneninao teo zay de betsaka tokoa le cycloposy zay mifamezivezy ao to anatin'ny tuliara ville na zay natsy zay nefa zany de tsy maintsy mitady rindran-damina isika mba handaminana an'izay voalohany nofanina ireo mpanao posy ireo ireo mpitarika posy ireo mba hanaraka ny toromarika omeny mpitandro filaminana eny ankianja zava-natao voalohany de natao jalonnement milahatra amin'ny sisiny le posiposy satria raha velo am'izao fotsiny le posiposy reo de tsy misy handehana ny automobile na le mpandeha tongotra araky zay teninao teo zay hoe misy le cycloposy ao le sarety ao le automobile ao le moto ao le bisikilety zany rehetra zany de tsy maintsy nalamina tsy mora nefa nandamina an'izay fa ny nobeazina ireo tarika mpitondra cycloposy ireo de ataty aorina moa zany de mba nahitana vokatra raha tsy miteny hoe à 100% de mahafapo fa manao zavatra tsy mora fa am'izay fotoana zao hoe de mba fa misy mba fa betsaky ireo manaraka le toromarika meny mpitandro filaminana araky le hitantsika re mandeha amin'ny sisy anakireo reo le posiposy de avela le afovoany ale tomobile